Hiakatra ny sarandalana taxi Bruce manomboka ny voalohany volana Jona 2024 avy izao dia hiakatra avokoa ny sarandalana taxi Bruce etsy amin'ny fasankarana ohatra fotsiny ny firaitana Fort Dauphin izay hiakatra 5,000 fiakarany vidintsoloka faharatsian'ny lalana ary ny fidanganany vidiny ireo kojakoja amin'ny fiara no antony izao fiakarany sarandalana izao hoy ny tompona andraikitra sy ny ireo mpamily. Zavatra tsara ho fantatra moa izay satria rehefa ankaiky ny fankalazana ny fetim-pirenena dia mazava ho azy fa tsy maintsy betsaka ny olona hivezivezy ary tsy maintsy betsaka ihany koa ny olona handehanao fety any an-tanindrazana koa dia rary ny raha toaka ampahafantarina izay zavatra izay. Betsaka ary tsy vitsy moa ny zavatra izay ho lazaintsika ato ry tompoko vavy sy tompoko lahy fa mialohany hilazantsika ireo rehetra izay ho zaraintsika moa dia mbola toy ny mahazatra antsika foana aboneny chaîne antsika ary asio zaiman'ny video indrindra apetraho ihany koa ny komantera ndeha aloha idirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany mialohany hirsioantsika amin'ny resaka izay fanaovantsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy, abonne vetivety ary ny chaîne antsika. Resaka fanentanana ara-pahasalamana izay nambarany Dr Rakoto Noel Roland moa ity ho zaraintsika ity. Izy ity moa dia fanentanana no sady fanampina ny mpiarabelona. Nilaza moa izy ny hoe rehefa feno 30 taona dia tokony hitsapa tension ny olombelona. Nanafatra i Dr Rakoto Noel Roland fa rehefa tonga 30 taona ny olona iray na lahy izany na vavy dia tokony hitsapa tosidra na hoe tension. Raha toa ka avo ny tosidra dia tsaboy avy ary aza tapahana ny fitsabona raha tsy toromarika avy amin'ny mpitsabo ary nanambara ihany koa izy ny hoe tsy manimba ny rein izany ny fihinanana fanafody mampilamina ny tension fa miaro ny tosidraho amin'ny antoniny ary miaro ny lalanda rehetra amin'ny vatana. No hamarihiny ihany koa ny hoe mahafaty ny AVC na mety mahavery ny fahaiza-miteny izany hoe mona ny fahaizany maro azy hoy hatrany ny fanambarana izay nambarany ity Dr Rakoto Noel Roland ity. Rehefa avy nizara ny toromarika ara-pahasalamana izay nambarany iny dokotera iny moa isika dia ndeha resika hijery kely ny hafatra izay nambarany solombavam-bahoaka Naivo Raoldina mety tezitra angamba ity solombavam-bahoaka ity ka nandefa ity hafatra ity. Nilaza moa iny avokely ny hoe rehefa tsy vitanareo ministra ilay izy na tsy zakany lohanareo dia mametra-pialana fa tsy miandry esorina hoy hafatra izay nambarany ity solombavam-bahoaka ity. Nilaza anio zavatra io moa Andriamatoa solombavam-bahoaka Naivo Raoldina manoloana ny tsy fampiany rano aminona afo nandritra iny haitrano izay niseho teny tsara honenana iny izay isany nampihitatra ny afo tamin'io fotoana io. Manoloana io fanehoan-kevitra sy ny hafatra izay nambarany solombavam-bahoaka Naivo Raoldina io moa dia nilaza sy nanamarika ihany koa ny vavaon'ny Kolo TV nanao hoe tsara ihany ny manamarika fa ilay fitondrana mihitsy no tsy manana politika mazava mikasika ny angovo sy ny famatsiana ny rano izay efa nahitana olana foana hatramin'izay ka hatramin'izao tsy ny ministra ihany nefa ny tompona andraikitra amin'izany fa indrindra ny fanjakana sy ny governemanta izay tokony nametraka ny drafitra mikasika izany hatry ny ela hoy ny fanehoan-kevitra izay nambarany pejy vaovao Kolo TV manoloana io hafatra izay nambarany solombavam-bahoaka Naivo Raoldina io. Zay moa ny antony nilazako ny hoe tezitra angamba i Naivo Raoldina, tezitra angamba i Naivo kely ka nandefa iny hafatra izay mahitsy ho an'ny ministra sy ny tompona andraikitra iny. Rehefa vazarantsika moa ny hafatra izay nambarany solombavam-bahoaka Naivo Raoldina dia ndeha resika hijery kely ity soratra izay nisoratany Max Fontaine Andonirina ity. Nampidirina ho harem-bakoka iraisam-pirenena na patrimoine mondial de l'UNESCO ny alamena ao andrefana no marihana tao amin'ny parka national Mikeya commune ambanivohitra Befandefa faritra Atsimo andrefana izany fotoan-dehibe izany moa dia manamafatrany fa manana ny tontolo iainana miavaka i Madagasikara ary mila hamafisina ny fiarovana izany.
Hoentina manamarika izany hoy Max Fontaine dia ny Mikea eto antoerana no nandray voalohany ny mari-pakasitrahana izay notoloran'ny UNESCO ho an'ny fanjakana malagasy. Tena nanamarika ny fandraisana nataony ireo Mikea, nanasa ho an'ny anatin'ny ala izy ireo mba ahafahako mafantatra bebe kokoa ny kolotsainy. Nilaza ihany koa ity ministry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovenjafy ity ny hoe tsy vita ny resaka ambony latabatra fotsiny ihany koa ny fiarovana itony toerana itony fa ireo olona mipetraka manodidina no tena manao ny ezaka rehetra isanandro. Rehefa nilaza sy nahita an'ity sary ity niparitaka moa ny solombavambahoaka teo aloha Andriamatoa Rosy dia naneho hevitra amin'ny vazivazy ary toy izao moa ny fanehoan-kevitra izay nambarany solombavambahoaka teo aloha. Ny ahy ho ity solombavambahoaka teo aloha ity dia ny zavatra mba hiriko alefaso ny enregistré mandinika fa tena mahafinaritra. Efa ela no naniriako ny lisany rehetra ireo mba hiresaka amin'ny antandrona vezo na maskoro izay tsy asiana mpandika teny dia hadiniko ianareo rehefa aveo hoe inona ary no nolazainy teo. Ny sasany moa dia mirolely, ny sasany moa dia mirole r vary amin'anana, ny ankilany ihany koa dia mitelona slab sy mamadika ny l hode dia antanina ihany koa ireo mike hoe inona ny zavatra nilazainjareo teo. Nohon' zany raha azo atao ho ity solombavambahoaka teo aloha ity dia alefaso ny enregistrement mba ho henona. Raha tena dinihina moa ny zavatra izay tena tiany ho lazaina dia ny hoe tsy mifankahazo resaka ny malagasy nefa zesta teknika fotsiny ireto zavatra ireto ary tsy mifankahazo resaka mihitsy ireo raha tsy nasiana mpandika teny. Nohon' zany dia tokony miezaka mianatra ny teniny isampagitra ny tsirairay mba ahafahana mifampieno sy mifanerasera. Zay moa ny mikasika ny ministra Max Fontaine Andolerina sy ny fanehoan-kevitra izay nataony solombavambahoaka teo aloha fandeha ary sika ilaza kely ity zavatra niseho tany Canada ity. Mahaleo tena i Canada hoy ny mpanjaka Charles III. Tonga manokana tany Canada ny mpanjaka Charles III ny Angleterre nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny fipitom-piasan'ny parlemanta kanadiana amin'ny mahafiloha-mpanjakana ity firenena ity azy satria lehibe ny Commonwealth. Tamin'ny io moa no nilazany ny hoe mahaleo tena i Canada ary ho arovan'ny gouvernemanta izany manoloana ny kajikajy ny filoha Amerikanina Donald Trump haka any Canada atao fanjakana faharaiky amin'ny 10 any Etazonia. Marina moa fa isan-taona dia nisorontenany any Canada dia gouvernora general no manao ity kabary fanokafana ny parlemanta ity saingy manoloana ny eritreritra Etazonia haka any Canada dia nasain'ny prime ministre manokana ny mpanjaka Charles III. Izany moa ny zavatra misy sy ny malaza tany antoerana koa dia zaraiko aminareo rehetra. Zay ihany koa no namarana ny videontsika ary tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vitany hainao hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiato misesisesy tsy mijanona tsy ankiato. Zay fa tsy ataony lavan'ny resaka hametra veloma izahay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.